Voilà, les places 34, 32, 31, 35, c'est un petit carré à gauche. Merci. À gauche, vous ne convenez pas? Ça va, Léa? Bonjour. Du West Coast. Enchanté, c'est le enchanté. Ministre de... Enchanté, désolé. Oui, donc bienvenue à Bruxelles. Je suis très content d'avoir l'occasion de vous rencontrer pour notre visite brève. Vos collègues m'ont pris contact assez tôt ce matin. Donc c'était possible d'organiser tout ça. Vite. I Monsieur Scott zany dia directeur général amin'ny resaka Afrique ary izy dia tanakavanan'ny Madame Ashton, ny ministre eto amin'ny Union européenne. Ka ny zavatra andresana azy zao zany dia roa. Voalohany aloha miverina zany amin'ny fomba ofisialy ny firesahana, io le hoe dialogue. Faharoa manaraka zany miresaka koa zany zay hoe ahoana ny fomba hamerenantsika indray an'ireny projet vinavina mpiara-miasa ireny zay ny resahana. Fantatrareo moa fa eto anivon'ny Union européenne dia le atao hoe procédure dia maromaro ihany ka dia efa tia zany ohatran'ny karazana zay procédure voalohany zany hoe tonga zay dia miresaka hoe vita le tondrozotra, voasony le tondrozotra dia tokony amin'izay zany tsika hijery ny fomba anatanterahana ny fiara-miasa, indrindrindrindra amin'ny lafiny fifidianana. Ny fanantenana aloha dia misy satria zareo moa efa teny hoe hodinianay akaiky izay ka tsy izy ihany no hojerena fa amin'ny manaraka dia mbola misy olona hafa koa zany tsy maintsy jerena. Andriamanto Nicolas Scott aloha no anisan'ny tompony andraikitra voalohany andeha toko hoe ambony indrindra amin'ny firesambe ny Europa raha ny mahakasika ny Afrika no jerena. Izy dia tompony andraikitra voalohany zany izay manaraka ny tany tsirairay avy ny fanomezana vola ndreny tamin'ireny ary ny fanaraha-maso ny fampiarana zany izay fifanarahana miaraka amin'ny tany tsirairay avy ka tena rary mihitsy raha izy aloha no natonina amin'ity androany ity zany hijerena ny fandehan'ny raharaha rehetra. Ny zavatra voalohany izay natao moa zany dia ny fifanakalozana vaovao mikasika ny fahavitany sonian'ny tondrozotra. Zareo moa dia efa nafantatra an'ilay izy ary dia nilaza fa dia dingana lehibe ny efa vitanareo miarahaba an'izany dingana lehibe izay efa vita amin'ny fanasoniavana niny tondrozotra iny izy ary dia nanome toky fa dia hijery koa izay azony zareo atao eo amin'ny anampiana ny vahoaka malagasy izay sahirana ary ny anampiana ihany koa zany amin'ny atongavana amin'ny fifidianana izay malalaka sady eken'ny rehetra. Ko dia ato zany dia
laza zareo fa hamory ireo mpikambana ao amin'ny fraisambe zany a mba hijerena izay zavatra zay ka ahoana moa tsy hofeny fanantenana rehefa misy an'izany satria na rehetra zany dia miara-manay zay fa misy dingana efa vita mila mafisina izay dingana izay a reny andrasandreo hoe ahoana no tena mpiaratsika izany tondrosotra izany. J'ai discuté avec monsieur et madame les ministres toutes les questions qui se lèvent maintenant qu'il y avait un feuille de route signé qui a été salué par madame Ashton et la haute représentante pour les affaires étrangères. Nous sommes en train maintenant de considérer tous les éléments de la solution et je vais le discuter avec les États membres de l'Union européenne dans le prochain avenir pour répondre aux questions qui étaient soulevées par les ministres ici. Merci beaucoup. Oui, voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup.